Faly manolotra ny araba ho antsika rehetra indray anaraka ny ty fandaharana izay mitondra ny lohateny hoe madio aloha. Nitsoahana avy ao amin'ny Jakoba 3 ka ny 7 manao hoe ny fanafahendrena avy any ambony dia madio aloha. Dia misy toy ny lavabe ao. Ry havana malala, zany no iarahana aminao, iarahana amintsika rehetra mandritra nyty herinandro ty. Mialohan'ny moaboasana n'izany loha hevitra izany, mangataka antsika rehetra iaraka nondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ray masina ny an-danitro misaotra anao izay ny amin'ny fitahinao. Afaka hanatanteraka izao fandaharana sy famelabelarana zao iarahana amin'ny vahoakanao manerana nyty vonin-tany ity. Mamindrafo aminay mamela heloka mitenena Jehovah fa mihaino anao izahay. Noho ny amin'ny anarany Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Araky ny nambara tamintsika teo dia ao amin'ny Jakoba 3 ka ny 7. Madio aloha, zay ny loha hevitra lehibe ho voaboasana mandritra ny herinandro. Mandalo olana zao tontolo zao, misedra zavatsarotra, mandalo fanaintainana maro isan-karazany, mandalo fasairanana. Saika ny isa tokantranona, ny isa ampatan'olona eny fa na amin'ny firenena azy. Zany rehetra izany anefa. Ry havana malala dia manambara amintsika fa miaina ao anatin'ny vanim-potoana farany isika. Aza matahotra anefa tsy misy tokony atahorantsika, fa ho jerentsika miandalana ny torohevitra avy ao anatin'ny Baiboly mba ialantsika amin'izany tahotra izany, mba hananantsika fiadanam-po ao anatintsika tsiraray avy ao. Ny zavatra mahagaga tokoa mantsy rehefa mandinika ny amin'izany toe-javatra zany dia ohatran'ny kristianina indray na ny olona mivavaka indray na ny olona manara-dian'ny tompo indray no ohatran'ny mandalo fahoriana kokoa, mandalo zavatsarotra kokoa. Misy antony ao, raha lasana bavy malala isany misy antony ao ry havana malala. Ka inona no antony mahatonga an'izay? Ao amin'ny Salamo 7:70 ary dia andraisantsika loha hevitra. Salamo 7:70 vakintsika manomboka eo amin'ny 9 ary ajanontsika eo amin'ny 9. Salamo 7:70 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 tsongotsongontsika ny teny rehetra. Ahoana ny voalaza ny tenin'Andriamanitra raha maky ao amin'ny 9 isika? Zao ny voalaza: satria ny alina ny prerea raha nahita ny fiadana ny ratsy fanahy. Zay no anomboan'ny Asafa ny amin'ilay teny. Ny ratsy fanahy ohatran'ny miadana kokoa. Ao amin'ny 9 fa tsy misy fanaintainana amin'ny fahafatesany ary fatratra ny heriny. 5 tsy mba misy manavesatra azy tahaka ny olona sasany ary tsy mba azo pahoriana tahaka ny olon-kafa izy. Ohatrany tsy mba misy fahoriana zany miantsahady aminy. Ao amin'ny 7 bongontavy ny masony, ohatran'ny mandimandina, ohatran'ny metimety, ohatran'ny tsy mba mahita soritra eny amin'ny fiainany, hoe olona mandalo toe-javatra sarotra izy. Andaotsika andingana any amin'ny 12. Any amin'ny 12 dia zao ndray ny voalaza: indro reny dia olona ratsy fanahy. Olona ratsy fanahy kanefa miadana mandrakariva izy ka mitombo ny arenany. Fa manahoana kosa ny toerana misy ny kristianina na ny vahoaka an'Andriamanitra zay mivavaka? Ao amin'ny 4 azo pahoriana mandritra ny andro ary faizana isa maraina. Zay no lazain'ny mpanoratra ny tenin'Andriamanitra. Zay no ambarany Asafa amintsika eto amin'ity andininy ity. Ohatran'ny mandalo fahoriana sanandro, ohatran'ny tsy afaga, ary ohatran'ny faizana isa maraina. Raha lasana bavy malala isany mipetraka ny fanontaniana manao hoe fa inona re ny antony, fa maninona ny manao an'izany zavatra zany amin'ny olona zay manara-dia azy Andriamanitra? Fa inona ny antony toe-javatra ny mahatonga ny fiainantsika lalovanjavatra sarotra sy manahirana tahaka an'izany? Ry havana malala, misy antony ao. Misy antony Andriamanitra matoa
manatanteraka ny toe-javatra tahaka an'izany eo amin'ny fiainantsika. Ohatrany hoe totsirariny, manompo azy, miaraka aminy, kanefa zany ve ny valim-pity tokony ho raisitsika avy amin'ny tompo. Ry havana malala ao amin'ny Isaia 5:50. Isaia 5:50. Toko sy andininy mahazatra amin'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra, vakina ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Isaia 5:50. Vakina ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lally dalovana fa mahare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino Andriamanitra. Tsy miaino izy. Atsangan'Andriamanitra ny hevitra satria mivavaka sy manaraka azy isika, kanefa tia milalao fahotana, tia mitoetra ao anatin'ny eloka, dia asian'Andriamanitra hevitra. Ao amin'ny Jeremia 5:5 ka ny andininy 5:20. Jeremia 5:5 ka ny andininy 5:20 dia misy an'izao teny zao ndray. Jeremia 5:5 ka ny andininy 5:20. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ndray zany tenin'Andriamanitra izany. Ny elokareo no nampiala izany, ary ny fahotanareo no manakana ny soa, tsy ho azonareo. Dia ohatrany miaina mandrakariva ao anatin'ny fahoriana isika. Fitiavana eo Andriamanitra io, tiantsika io. Ary zay no mahatonga azy, raha tsy jery afa-tsy ny any amin'ny Hosea 5:5. Hosea 5:5 ka ny andininy 5:20. Hosea 5:5 ka ny andininy 5:20 dia misy an'izao teny zao hoe: andeha ody any amin'ny fitoerako ao Andriamanitra, avelany eo ianao. Ambara-piaiky ny elokao, ny dikan'izany le fahoriana, tsy mijanona ela be eo amin'ny fiainantsika zany, tsy mitoetra maharitra zany, fa raha vao miaiky ny elontsika, ambara-piaiky ny elony sy hitadiavany ny tavako. Rehefa azo pahoriana izy, hitady ahifatratra ho Jehova. Dia avelan'i Jehova hitranga zany toe-javatra rehetra izany, avelan'i Jehova andalo amin'ny fiainako, andalo amin'ny fiainanao zany rehetra izany. Azo pahoriana ny olon'Andriamanitra. Ary ohatrany tsy valian'Andriamanitra sy tsy hainoan'Andriamanitra mihitsy ny vavaka izay asandratra. Zao ny voalazan'ny Apokalipsy 3 ka ny andininy 7:20. Apokalipsy 3 ka vakintsika ny andininy 7:20. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Apokalipsy 3 vakintsika ny andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra tiako no anariko sy faizako, koa dia mahazo toy ianao ka mibeba. Tian'Andriamanitra zasy ianao, tian'Andriamanitra, tian'ny tompo sika rehetra. Zay no antony ananarany antsika. Zay no antony amaizan'Andriamanitra antsika. Tsy mitovy amin'izao tontolo zao, ny an'izao tontolo zao vita treto ny fiainany, fa itsika mbola manana fiainana lavitra dia ny fiainana mandrakizay. Ka dia izao, mibeba. Raha tafiditra ao anatiny zany fahasahiranana olana maro isan-karazany zany, tsotra ny tenin'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra zasy ianao, ary zany no antony ananarany antsika sy amaizany antsika koa mibeba. Mahafinaritra ne zany tenin'Andriamanitra zany, teny fikasany zany, teny mahafinaritra, teny ataon'ny tompo. Tsy hoe sanatria, faly mahita atsika mijaly ao anatina fahorinany Andriamanitra, fa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra amiko sy ny tadiavin'Andriamanitra aminao dia ny atonga atsika hitady azy fatratra. Ny atonga atsika hiaikiny amin'ny fahotantsika. Ny atonga atsika hibebaka ny amin'ny zavatra rehetra zay tsy mety nataontsika. Salamo 7:10. Salamo 7:10. Ka vakintsika ny andininy 170. Salamo 7:10. Vakintsika ny andininy 170. De ny teny mihitsy ny mpanao salamo hoe: soa ihany aho napahoriana mba hianarako ny didinao. Ka ile fahoriana zany fitahiana eto.
soa ihany fa napahoriana isika mba hazahoantsika mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ao amin'ny 7:7 tapany voalohany, ao amin'io Salamo 7:100 ihany, ka ny tapany voalohany amin'ny 7:7 dia zao no lazainy: fontsy mbola azo pahoriana dia nanisy, naniasy ry havana malala. Hosea 5:10 teo, dia ody any amin'ny fitoerako aho, ambara-piaiky ny elony sy hitadiava ny tavako, rehefa azo pahoriana izy hitady ahy fatratra. Maniasy raha mbola tsy azo pahoriana am'izao fotoana hitenenantsika zao, dia misy vahoakan'Andriamanitra, misy kristianina efa nandalo tamin'izany toe-javatra zany, ary maro. Anisan'izany reny apôstôly, ny patriarky, ary tsika zay mivelona sy miaina am'izao fotoana azy dia mandalo amin'ny toe-javatra tahaka an'izany. Misy tena mbola ao anatiny mihitsy am'izao fotoana zay hitenenantsika zao, ao anatin'ny fahoriana mamaivay, ao anatin'ny fitsapana, fisedrana sy ny maro isan-karazany. Tady an'i Jehova fatratra, ambara-piaiky ny elony mibeba. Ary misy am'izao fotoana zao ohatrany hoe zavatra tsy nofinofy zany, ohatrany rediredy zany, aiza raha zao fiainanay milamina tsara sy mandeha tsara, tandremoko fa tsy ny vola mankarena ihany ny fiadanana. Fa ianao mety mieritreritra hoe zao fiainanay mandeha tsara zao ve tsy mirary loza ho amin'ny fiainantsika, fa mety mbola isy ho tafiditra am'izany koa tsika rehetra, ho amboarin'Andriamanitra, ho tefen'Andriamanitra, ho diovin'Andriamanitra am'izany fahotana sy toe-javatra zay mahazo atsika izany. Ny afatra androany ary zany ry havana dia izao hoe ny atonga an'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra mba ho afaka ao anatin'ny fahotana zasy ianao. Ny atonga atsika rehetra hiala tanteraka ka avelan'Andriamanitra hiaran'le fahoriana sy tsy valian'Andriamanitra vetivety aloha raha valim-bavaka no eritreretintsika mantsy. Andriamanitra mamaly foana. Fa ohatrany tsy valian'Andriamanitra vetivety aloha ny vavaka izay ataontsika, fa aveo hitatsika fa hitobaka sy hitosaka ny teny fikasana. Ao amin'ny Isaia 5:30 ka ny 4 ny toko sy 9 farany zay ovakintsika. Isaia 5:30 ka ny 4 dia misy an'izao teny izao. Vakina amin'ny anaran'i Jehova, Jesosy. Lazao am'izay reraka ampo hoe, mahereza, aza matahotra. Indro Andriamanitra ho avy mitondra famaliana, dia ny famalian'Andriamanitra eny izy tokoa no avy ka hamonjy anareo ho vonjen'Andriamanitra ao anatin'izany toe-javatra zany izasy ianao. Fepetra nefa dia mazava, aoka isika rehefa mivavaka tsy ny elan'ny fahoriana zany ny tokony adodina. Tsy hoe Andriamanitra esory zao fahoriana zao, alao ao anatin'izao, fa ny tokony amaika atsika dia ny elan'ny fahotana ao amintsika aloha. Fa rehefa mialy zany, manaraka ho azy ny teny fikasana rehetra sy ny zavatra rehetra. Isaia 7:50 hoe, ka ny 2 fa ny eloka reo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ka dia tsy miaino izy. Mba sambo henon'Andriamanitra ny fitalaona rehetra zay ataontsika androany, manomboka androany eo amin'ny fiainantsika rehetra, satria olona mibebaka sy olona miay keloka ary olona zay mitady an'Andriamanitra fatratra isika tsirairay avy. Andriamanitra ny eo no hitantsika, Andriamanitra no ampaherentsika, iaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka isika tokoa. Ray masina ny an-danitra ny voninahitra ho anao mandrakariva. Jereo ny vahoakanao rehetra, ohatrany mandalo fahasahiranana, mandalo fahoriana, fitsapana, fizahan-toetra. Andriamanitra, ny fananao masina irao amin'izy ireny tsirairay avy, mba ampibebaka azy, ampitady anao azy, ary mba hahatonga azy ireo hiaiky ny tsy mety rehetra zay nataony. Ao anatin'izany zay tsirairay avy, ny hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainanay ianao, hitahanay, hamindra fo aminay.
apetraka eo aminao ary ny mahasoa anay tsiraray avy tonononay ny vavaka rengatanay nohony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.